tanterao zany. Misy maditra be any an-trano any ane Jesosy, ary misy tsy faly mihitsy amin'ny fanoloran'ny tenany zanany ho anao. Fa voalohany izy hipetraka amin'izao hoe jero zany. Misy nanozina mihitsy aza, fa mbola hita faisana sy fahantrana miaraka amin'i Jesosy. Tongavany amin'i Jesosy, mpanomponao daholo tianao reny, ianao anory lalana azy. Renao zany vavaka zany, ho any an-danitra anao zao dia zao. Mba tsisy arombaka tsony zany vavaka zany, fangatahany mpanomponao zany a, mba hita mazava amin'izay ahitanao, ahita lalam-baovao miaraka aminao. Fantatrao daholo ny adresinay rehetra, fantatrao koa ny telefoninay aza, zay resanao aminay amin'ny alina, amin'ny alalan'ny fananao masina. Atero zany valimbavaka zany, mba ho fantany fa teto amin'ity toerana ity misy Andriamanitra. Mihaino vavaka ary mamaly izay rehetra mivavaka marina aminy. Mpanomponao mangataka zany Jesosy. Zay rehetrarehetra koa dia nomponao amin'ny andro rehetra ihany anay, dia mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao mivavaka i. Ny anaranao Jesosy no angatahako zany. Raina isany an-danitra, ho masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo naino ny ana sahazo ary mamelona tahaka navolana izay melota. Aza mitondra ny mifakapanahy nafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery voninahitra mandrakizay. Amen. Raisiny tsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, 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 aminao. Asa matahotra. Fantatro fa matahotra anao, asa matahotra. Ary asa merikerika koa. Fantatro fa mamperikerika anao ny lalana, fa mombanao a. Ombanao a, ary mbola ombanao foana. Tsy hafoina saraka anao a, tianao a, tianao ary mbola ho tianao anaty tsy takatra ny sainy ary zany. Ita ny fianaranareo izy, ita ny asa mandraranareo izy, ita ny fahasalamanareo rehetra izy, ary ombanao a amin'izay rehetra lalaka lehanao. Sotra Tompo, anao ny dero, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tsika rehetrarehetra kosa anio fitiavana amin'ny Tompo amin'ny hira hoe tena tiako loatra ianao Jesosy, tiako loatra ny fitiavanao a Jesosy a, mamo loatra ny eo anilanao. Lavitry ny aya, ravoravo ny fanahy, tena ampy tokoa ianao Jesosy. Mba ho valitsika fitiavana izy.
ravoravo ny fanda tena amboatoko ny fahasoava tena soa tsara loatre fitambana fiainana matomy voatre no tahiana na nisedra mama enjena zindrahindra de tsy nahofanijoro ianao no miadoa natokiana ifikitra mina tsy misy ma avitanay afa-tsy anao jesosy ivelera iza ataonay amina tsy hibanika minao zay mandraky zato ka mbola tokiana ifikitra mina tsy misy mba avitanay afa-tsy anao jesosy ivelera iza ataonay amina tsy hibanika minao zay mandraky zay teka ho antsika Jesu. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina tanteraka tokony izany. Petraka isika dia ny mpandray fanasany tompo sisano zany. Ay. Mialoha ny tenenandry ataoko izy reto a misy afatra vetivety a ny fiara Mercedes 4x4 DQF 4101 fiara Mercedes 4x4 DQF 4101 mba akisaka azafady sotra tompoko DQF 4101 4x4 Mercedes isa aiza le manolotra valopy azafady tsangana kely malakilaky mitodika makaiza mitodika makany sa makaty tsara mitodika makaty le izy izy le manolotra daty asoroka malaky Isa mametata. Ay mitsangana eny. Akina eny lahy. Kovera. Dia milara mahitra fotsiny. Eny ary fa manitra fa tsy mba manitra tena manitra. Ny fofona matoa manitra dia ny antitra manitra na manimanitra. Fa izao andro an'io izao kosa dia manitra sara manitra eo ambany fitahin'Andriamanitra. Tompoko lahy sy tompoko vavy mijoro eto ny tenako. Sanatria te hoderain'ny goaika ka amboly voanjo ririnina na te hoderain'ny akoho ka hitody vary dia volana. Ny atody no zarizanany, ny reniny na vadibadika, ny vary no marivo, ny tanimbary no tsara zezika. Fa ny tenako no afa mijoro etona dia ireto katekomena ny nanana ny asiny ka nanao tsara tsotra ny tenako hitondry ny teny fisaorana.
ny omby no fitarian-tsarety, ny tady mazaka no fitariam-bato, fa ny azafady kosa fitarian-dresaka. Koa mangatadala anao ary manao azafady raha iseram-pitenenena eto anoloanareo. Tazako eto mantsy ianareo ray aman-dreny mahazanaka, zoko mahazandry, zandry mahazoky rehetra. Manaraka izany dia miala tsiny aho, fa tsiny mantsy toy ny poziny, ka izay milelaka azy tsy maintsy simba, ary ny miteny tsy miala tsiny dia hafahafa toy ny bangamiana pary, ka ny tsiro ny tedaviny, kanjo ny ivo ny raraka. Koa mba tsy azahoany tsiny dia hoy manao hoe izay mamafy ny tsara hijinja tsara, izay mamafy ny ratsy hijinja ratsy. Koa tsy alovy manao ny tsara e, mba ho tsara fiafara, ary manao ny soa mba tsy hanampaharoa, dia ho tsaroana foana ninona fotoana. Raha afaka ny tsiny, fongotra ny fondro, dia tsy hisy ny sakana ka halalaka ny lalana. Endry izy mianakavy, tsy ho maika sy faingana toy ny sarety eo akory raha mialohan'ny fandraisam-pitenenana, ka misy fa tonga amin'ilay fiteny manao hoe fampiarabany olona faly e, fa izany ny fomba velon-drehetra, ka raha sendra ny sarotra izay mampijaly mifalifaliva aza manjo rehetra. Farana azo tombom-pahavelomana tsy misy fepetra dia aoka hitehaka mafy ary tsika rehetra. Tompoko lahy sy tompoko vavy, izao androany izao no mikatona, dia miseho eto izao antony zavatra atongavantsika eto izao. Dia tsino izany fa fanokanana katekomena anay. Dia fanokanana fandray. Ny fianarana katekomena ny vita, dia noho ny fitantanan'Andriamanitra, ny fitarian'ny fanahy masina ary ny fifandrombonan'ireto tompon'andraikitra hitsatsokaziny ireto. Koa atolontsika an'Andriamanitra ny saoradera azy ary ny voninahitra mandrakizay, ary ho an'ireto tompon'andraikitra ireto kosa ny fisaorana. Ny fianarana katekomena teto mantsy no nataondry zareo toy ny toto vary, raha tsy fandrombonana tsy fotsy, ka izay tsy vitan'ny andany e, dia nefain'ny ankilany. Koa atolontsika azy ireo ny fisaorana. Dada ô? Todika aminao zahay. Za maikamaika lahy. Todika aminao zahay. Dada hoy satria ray aman-dreny am-panahy, na nanatra na mpianatra, ary ny taiza am-panahy, sara am-panahy. Koa dia misaotra betsaka dada, tsy ho avelanay ho raraka tany fotsiny, toy ny rano andamosingisa izany, fa na legisa za efa mivolosanay dia indro ny volony, dia nofony nataonay laoka. Dia efa natolony ilay valopy dia natolotry iny dada ho valopy ho anao dia kely tokoa. Kely dia kely fa ny fo manolotra no mameno azy. Teo ihany koa ilay pasteur anankitelo nampianatra anay nandritry ny taona, pasteur Maeve, pasteur Rachel, pasteur Taina. Saotra betsaka fa nafinaritra be fiarahana teto nandritra izay herintaona sy tapany niarahanay izay, koa indro izay manolotra mari-pakasitrahana ho anareo.
fanabotsy sy adala ary izay dia tsy nanao an'le fiteny hoe kely de kely fa rehefa tsy faly mibotsina fa kely de kely le izy fa fomanolotra no ento mameno azy koa dia misaotra betsaka. Teo ihany koa ireo dekona izay niaraka anay nandritra izay herintaona sy tapan'izay dia tsy nitandro asasarany, tsy nitandro avizanana, tsy nanapaka ny indray mandeha sabotsy ary nandritra izay ny anarana izay koa izy izay manolotra valibabena ho anareo satria nazary ray aman-dreniny mihitsy anareo dia koa atolotra anareo ampitiavana ary izany. Manaraka izany teo ihany koa toy ny amin'ny fifoazana herimanina izay nandraikitra anay tamin'ny fampandroana tamin'ny fibebahana ko dia isaoranay lehibe izy. Aiza izy? Indry izay manolotra fahafalim-po dia mankasitraka tamin'ny vitanao taminay. Dia indro ihany koa izay manolotra valopy ho an'ny manitra. Fa ihany koa tsy adinonay no manolotra ny anjara biriky ho an'ny fiangonana. Tsy adinonay no misaotra ny mpampianatra hira vao amin'ny Gaetama, dia ny Gaetama nanolotra hira tsara be ho anay ireny hira nataonay ireny dia misaotra ny mpitendry orga ihany koa, dia misaotra nareo mpanotra n'androany dia miarahaba antsika katekômena dia mahefa be amin'ny asan'ny Tompo. Misaotra ny tompontsika vita soma tsara ny fanokanana anareo 5 menadaty afa-tsika mafy be Jesosy voninahitra Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Amin'jenareo vita ny fanokanana tadidio nisy ny sampana izay nekenareo hidirana teo anatrehan'i Jesosy midira daholo any anatin'ny sampana. Betsaka ny asan'ny devoly betsaka ny fakapanahy, betsaka ny rendrarendra n'izao tontolo izao, fa ny fiangonana kosa dia manafatra anareo foana hoe endre tsara, tomoera tsara ao amin'i Jesosy mandehana ny anatin'ny sampana mba ho feno ny fitaizan'i Jesosy Kristy anareo satria efa sakaizany iray latabatra aminy dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny fanomezana izay nameny reto zanantsika ireto ny ho an'ny fiangonana dia 167 050 ariary ary ny ho an'ny mahantra kosa dia 150 000 ariary ny voninahitra ne voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia manasa antsika rehetra mpandray fanasan'ny Tompo na avy any ivelany na avy aiza iray ihany tsika ao amin'i Jesosy mba iray latabatra amin'reto zanantsika reto ao anatin'izany fandraisana ny fanasan'ny Tompo izany. Misaotra Tompoko. Voalohany mijareo ny eto amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ny voaloham-pionina dia ny arahaba, voaloham-pahendrena dia ny fatahorana an'Andriamanitra ka afatra foy anareo katekômena izay nitokanin'androany kely ny andoanareo ary lehibe ny afaranareo tany mafy izay ananinareo mba tsy hisy zandrom-boninahitra ianareo izay vao tonga teto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao kosa dia hoy ny teny soratra masina ho anao manao hoe hotahina ianao raha miditra teto hotahina ianao raha mivoaka ary mitodika manokana manodada ary andrenatandra ny hoy ny teny soratra masina ho anao hoe ny fahatandranao hody indray toy ny voromahery
mba anatanteranao ny adidy amanandraikitra zay sahoaninao dia mirary fahasalamana sy tombonandro lehibe ho anao. Tsy maty ohatray tsy maty intsony. Afatra napetraka ao zay. Eny amaky vady masina itsika fafolkarena 7 ariary mangataka vavaka amin'ny famitana ny trano eny Itosy. Jesosy misotranao tamin'ny tombonandro izay nomenao ahy, misaotra tamin'ny navitanao izao fanokanana izao, apetrako aminao ny fiainako ho avy rehetra Jesosy, hitanao ny konkory izay atao manomboka amin'ny alatsinainy, ampio ao Jesosy matoky anao, amenna vola 2 alina ariary. Raha mpisaoranao misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay, efa mianaka ary misaotra vita somatsara ny fanokanana katekomenina ny zanakay, manototra vola 5 ariary omena ny pastera Randrenatandro, dia makasitraka antsika rehetra makatelona ho tahin'Andriamanitra taolontsika. Amen. Amen.
dia misaotra ny korala ihany koa sika riavana nanafana izao lanonana zao hatrany fidirantsika ka mandrak'izao fiafarany ny fotoana izao miaraba nareo sivy soronjato mianadamianaka nandray niositra zany firaisany latabatra amin'ny tompo zany tamin'ity anio ity ka dia mahareta hatramin'ny farany ary miorena tsara aza miova amin'ny asabotsy fa 17 volana May taona 13 dia miveriny eto daholo nareo sivy soronjato mianadamianaka fa atolotra any amin'ny sampana tsiraray avy ianareo iroso amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo isika zava-dehibe dia zava-dehibe eo anasian'Andriamanitra ny fahitananao miantrana manoloana zao latabatra masina izao ary Jesosy dia nanafatrafatra mihitsy ny nofoko ny tena finana ary ny rako no tena fisotro ka na iza no mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia za miazo ny fiainana mandrakizay ary anangaran'izay amin'ny andro faran'izay tokony mba tsarovy ary eo ka mihitsy iorona mafy ny finoantsika mba hatratrarantsika zany andro farany izany kanefa Jesosy narovina misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy aho dia isika hatsiaro azy amin'ny raha fitambozato ny andininy voalohany ihany maniry mahafiaro Jesosy tompo hialiko ambany azo fijalianao fa tsy misy toeran-kafa ary izay tena manitro fa ny azo fijalianao no fiarovana ka ritsangantsika hanao zany ery zany Niri mafia ri Jesus tumu ni arugama bani azufi taliana manandratra anao zay ry Andriamanitro mpanjaka idera saika laza ary anome voninahitra anao zay fa lehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao ary zany famindramponao zany ny tsy mbola lalànindritra anay ka velona trapaminjeny zay ideranao zay Jesosy laza sy voninahitra anao zay fa ianao ny tomponay sy mpamonjy anay ianao nefa nitondra ny heloka sy ny fahotanay teo amin'ny hazo fijaliana ka nandatsaka ny ranao mba ho famelana ny heloka tsiraray avy ary indro asainao tsarovana zany amin'ity androany ity makasitraka anao zay
fa na inona fikasana sy faniriana taty anatinay no ny amin'ity andro anio ity ratsy ianao Andriamanitra ny mahatateraka izany dia zava-poana ihany ireny rehetrarehetra ireny. Koa ankehitriny izay Jesosy, raha manodidina zao latabatra masina izao fa efa nifidy sy niantso anay ianao, araka ny tena hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ary efa niantso anay tamin'ny anaranay tsiraray avy ianao dia nitao aminao izay ka voatoana resy lahatra ny amin'ny famonjenao izahay Jesosy, ka dia mahatsiaro izany tenanao sy ny rahanao natolotra ho an'ny mpanota rehetra izany. Ahitenao taro ny fanano masina, anamasina reto famantarana ireto Jesosy, amasiny ny mofo mba ho tandindo ny tenanao, zay vakivakiana ho anay tsiraray avy, mba hitondra fanavotana ho anay tsiraray avy. Amasiny koa ny ranom-boankazo ao anatin'ny kapoaka Jesosy, mba ho tandindo ny rahanao, mba ho maritry ny famelan-keloka ho anay amin'ity anio ity. Fa tsaroana dia tsaroana tokoa, fa tsy misy mendrika anaty iray azy, kanefa zay tsy famendrenao izay indrindra, famendrena izy indrindra no nanoloranao zao tenanao sy ny rahanao zao mba ho fanavotana sy famelan-keloka ho anay. Reo ny diakona efa nandindinika azy reo ianao nandritra ny alina tontolo, fa mendrika nitondra ny tenanao sy ny rahanao. Amasino reo Jesosy, sarome amin'ny fahamasinana ohatrany tampon-dohany ka hatrany am-paladiany, mba tsy ho hitan'ny olona zay ampangana azy, fa ianao Jesosy no hitari-dalana azy eny an-dalantsara eny, hitondra zao tenanao sy ny rahanao zao. Ary ny vahoaka rehetra zay atonony koa dia samy ahatsiaro androany, fa tsy olombelona intsony manatona azy fa ianao Andriamanitra. Koa amin'ny anaranao Jesosy Tompo no angatahana izany vavaka izany, misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alana madina azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia vakiny izany koa izay tia nitenako izay vakina ho anareo. Zao nataovinareo fahatserovanay, narovina no mihinana ianareo. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana izy dia ity kapoaka ity no fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro. Zao nataovinareo fahatserovanay, narovina no misotro ianareo. Fa narovina rony Tompo no mihinana tony mofo tony ary misotro amin'ny tony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako indray ianareo mandra-piafiko. Amen. Hoy Jesosy, mandehana fa efa voavoatra ny zavatra rehetra. Miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa, mandro soa mifara, mifikira mafy koa. 520. Miorena mafy tsara amin'ilay vatosoa, mandro soa mifara, mifikira mafy enito manambara mausamataku kau cara miafara di panuku masu enito manambara mausamataku kau cara miafara di panuku rami sifaku ina saiminuna amina rasure uvina ina sayumenituna vanila la mijalina sayalea lawisa Nema melu paniri
Jesosy atary Jesosy anandraho ny manomelana miangavy mitalao kiteneno akareo tenadao zay mitambana mina kanifoko alala yoviotembulina akareo tenadao zay mitambana mina kanifoko alala ho toizantsika zany iry zany riavana amin'ny raha 7:20 ao amin'ny firanany fifoazana raminaina zay tena mateza ao atapon'ny Kalvari sarodalana sady miteza nefa kosa tsy lavitra anao. Naina zay tena mateza ao ataponika Kalvari sarotana sady miteza nefa kosa tsy lavetrana ranonaina tsara loatra sonimany azy re tsimba yetu fanyakotra sadavi pietrady atretritra valano tsy mety oritra oara no tsy mety oritra fa maritra mandrakiza manady hoe manady oniloto rehetra nefa kosa tsy lavetrana ranonaina tsara loatra raha sonimany azy re tsy maheto fanyakotra sadavi pietrady atretritra ny fitiavan'i Jesosy tompony nanolotra io rano io ny fitiavan'i Jesosy manolotra rano io afaky zay mampiseky eo afaky zay mampiseky atakandro tapahoany ranonaina tsara loatra mani azy tsy maheto fanyakotra zay tafy pietrady atretritra tonga Jeso amonjony maro tonga Jeso amonjiny maro zay mibebakao matoky nefanainy anadio ny ogawa ranonaina tsara loatra sonimany azy reo tsy maheto fanyakotra loatra zay tafetitra diatretritra ao ampitan'ilay lohasaly mpahafatesana koa momba tsinjonao vala tanàna iray zay mamiratra ato vatosoa 3:20 sy 900. Ao ampitan'ilay lohasaly izay alopa
anako momba tsinjo momba tsinjona veritanana iray zay mamiratra tova tosony masoandro ny masoandro ny tsy mamile tika tsy mamile tikako zay rehetra mbiavoadioavo ka mamiratra tova ny mpanjaka telaray be fitia ny mpanjaka dia aeray be fity sady aina oa nizay ary mpanao tambebaka o matokia lotamibe baka o matoky sasany ady yanao ny masoandro ny masoandro ny tsy mamile titrako zay rehetra miavoadioavo ka mamiratra tova olona masina maro ny tsinjoko ao olo masina maro no tsinjoko indreo ao mihera sy mitafiva hoe iriko iry ko indrindra ho isan'ireo ka tatano a Jesosy soavy ny masoandro ny masoandro ny tsy mamile titra tsy mamile titrako zay rehetra miavoadioavo ka mamiratra tova toso efa nahazo dolo ve tsika avoakan'Andriamanitra sa misy vodingana tompoko any ampivoambony any maminy foko ry Jesosy ny famonjena azy vitanao indiny voalohany eny ataontsika ao anatin'izany maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao ny adisoko navelana tena vakao mandrakiza Jesosy malalo pamojiso indrony ajo raisoana velokano fulukana saisika aoka ny foko sy ny fonao aoka ny foko sy ny fonao iaramidebo tena ira aoka ny sajo sy ny saina iray safidy mandrakiza Jesosy malalo pamonjiso indrony ajo raisoana velokano fulukana
famantanantsika rehetra ny ary ny tenany tompo sy ny rany dia ndesika rehetra hanolotra ny tenantsika amin'izay tena mifotsika tokoa anao aho tompo reko zao ny feonao ny andininy voalohany ihany nataontsika. Fantatrareo ary hoy ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy nentin'Andriamanitra nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azon'ireo tamin'ny netin-drazana fahiny. Fa ny rany Kristy dia toy ny raha zanak'ondry tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina. Jereo ny azo fijaliana teo na aminjena antsika rehetra ary nataon'Andriamanitra marika anankiray tsy azo kosehana tamin'izany nanolorany Jesosy ny tenany izany. Fony isika tsy firenena akory fahiny dia niraisin'Andriamanitra ho firenena masina, fanjakam-pisorona, taranaka voafidy, olona natsoina tamin'ny anarany mba hanompo azy mandrakizay. Sotra Jesosy. Tia koa Jesosy nanao vavaka fifonana ho anao manao hoe raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Sotra Jesosy. Manatona aho ka miondrika, manoroka ny tongo masinao, za zay olona tsy mendrika ary tompo havaozindray ho anao. Ary hitsanga isika rehetra. Manatonao ka miondrika, manoroka ny tongo masina, Ezau luna tsy mendrika, kamba vauzito poana. Oi Jesosy Tompo, hano ity fahitiny tenako ho fanavotana anareo misaora ao amponareo. Sotranao zay Jesosy, reny ny sofinay ankehitriny fa nanavitra anay ianao. Engany izany tenanao zany zay nakambana ty anatinay tsiraray avy, mba hitondra hery tanjaka fahasalamana ao anay, hoentinay manompo anao amin'ny androm-piainana rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Ho koa Jesosy,
sotrety efa iteny rahako famelanan'elo kareo misaora ao amponareo. Sotra Jesosy reny ny sofinay koa androandro fa voavelanao ny elokaino ny amin'ny anaranao masina. Engane zany ranao zany ananana hery hoentiny manotra ny hery rehetra ananany devolo sy ny satana ka tsisy ampaninina anay reny fa mahery ny ranao Jesosy. Dia mba ho tanteraka aminay voalaza amin'ny Paoly apôstôly fahiny hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Sotra Jesosy. Jesosy sakaizana, Jesosy anay sady tsy mahafoy, Jesosy anay raha ny olona mety mandao anay, Jesosy no tsy mandao, Jesosy anay. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Iary ipetraka antsika fiangonana rehetrarehetra dia ny korala no angatantsika hanao hira ao anatin'ny fanatazana ny fanatitra sy fanangonana ny kapoka. Fitiavana, se la toga
dia amafisina ihany ny fiantsonanareo izay mpandray fanasany tompo avy nytokanana teo fa amin'ny asabotsy fa 17 volana Mey 2024 dia iverina daholo na rehetrarehetra fa matolotra ho any amin'ny sampana izay efa novidinareo raha vao nanomboka nianatra teto ianareo. Amarana ny fotoantsika riavana ka dia hitsangantsika aloha handray izao tenin'Andriamanitra fo izao dia hivavakintsika mamarana ny fotoana aorianan'izay. Ary efa vita zany nivavaka izany dia nira hoe tsy misy rehariako afa-tsy anao Jesosy ny andininy voalohany ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ianareo hiteny sy ararak'izay mahamendritra anareo, izay olona ho tsarain'ny lalàn'ny fahafahana, fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjarana izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba tahotra ny fitsarana. Amen. Vavaka isika. Indray zany fifaliana ty anatinay Andriamanitra, makasitraka anao zay fa tanteraka tsaka sandavany zay rehetrarehetra mamy ny fonay amin'ny asa fanomponanao, fa indrindra ny amreto zanaky ny fiangonana ireto zay samba dia samba ny androany niona taminao teto amin'izao latabatra masina izao Jesosy. Tehirizo ireo ao ny fahatanorany, eo koa ny zavatra maro samihafa manelinjely ety amin'izao tontolo izao ety. Ambeno amin'izany ireo Jesosy, ka ny tananao mahery, sandrinao masina, hivimbana sy hitantana azy ireo ka aza misy avela raha tsy tongany aminao hatramin'ny farany ireo Jesosy. Tahiny fiangonana manontolo, tahiny ray aman-dreny lehibe Dada Randrenatoandro Jean Josefa, fa izy ny natoy zao anay tsiraray avy, makasitraka anao amin'izany zay Jesosy. Amarana zao fotoana zao zay, ny anjelinao masina anay, itoby andidina anay, hiaro anay miloza sy ny fahavalo maro samihafa eny an-dalana eny, sainy amin'ny toerana rehetra zay misy anay tsiraray avy, fa anitro ianao. Sotra Jesosy. Fitiavan'Andriamanitra ray, fahasoavan'i Jesosy Kristy, ary ny fampiraisana ny fanahy masina anay ho aminareo tsiraray avy, dia izy natanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinareo mba ho voninahitry ny anarany. Fa ho azy ny dera, ho azy ny laza, sotra sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ananiata sifunilaita ni pasani fasanasi ni venatita ni paresina kaisa tutule satenaita efanitanganyana ina sambate Jesu manana tungunieri sambata Jesu amine enambe ambiani fitiana enambe ambiani finukana aketko raketi chwawa ulalandava marearea kwiana. Sotra Jesosy. Voninahitra ndeho an'Andriamanitra irery ihany. Haleluya. Masina Jehova tompony maro, enditra ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahireza daholo tompoko. Tonga dia efa manomana fa akasary fa manjary ela be indray dada hijo reto fa dia efa mety aminareo le groupe tonga dia efa vonona le groupe angakanga antsika fa manjary mitsangana ela be tondray dada fa
Angakaigantsika. Gropy mitsangana manala kiraro zay miakatra aty ambony dia zay tsy manala kiraro tonga dia ao ambany eo mitsangana. Angakaingana. Saka kely sisy miakina anakihoany zay groupe 2 tonga dia volona groupe 2 angakaingana kely dia ato amin'ny sisiny akiny mamosikaka kely no manjary le groupe 2 angakaingana mena lalana kely le groupe 2 aty groupe 3 tonga dia efa miomana. Dia menang grup 2. Dia dan grup 2. Dia dan grup 2. Grup 2 ya kayak gitu kan dia family menang sangat lagi grup 2. Grup 4 itu kan dia family menangku. Ya kayak gitu. Kaya na grup 2 itu kan dia family menang grup 4. Asa filar la vio que le campaña ya. Sai. Ang grup 4. Jalan saya grup 2. Jalan sini fluktual. Tuna dengan terus dekat, saya juga dengan miuman aku juga dengan manusia lalu. Dia family menang grup 6. Tunga dia midang grup 5 dan grup 6 tunga dia famandusya talot. Basina lalana kely atau am sisiny